Ry malagasy mpiray-tanindrazana, rehefa misy ny tsindrazoleny, rehefa misy ireo olona izay vao hososy ny zony, de tsy maintsy mijoro aho isolo tena azy hiantsoantso ny rariny. Koa mitodika aminareo mpitondra fanjakana androany am'izao lahateny zay ataoko izao. Manao azafady sy mialatsiny, raha entitra aho hilaza aminareo ny marina, satria ilaina ny fitondram-panjakana miaro ny zony rehetra, ilaina ianareo, nefa misy ny tsy rariny, koa toy ny manora mitsilany, ianareo ihany ny voany. Eto am-panombohana de tsy adino ny manome voninahitra an'Andriamanitra, voninahitra aneo an'Andriamanitra ny miavon'indra, ary fiadanana aneo atsika rehetra ato amin'ny mpiray-tanindrazana. Enganeo sika ka ho tahiny manokana am'izao aretina valanaretina mahazo atsika izao, ary ny irariana de hifanampy sy irahina eo anatrehan'ny ty loza miantra ity. Tsy ho lava teny hapititra aho fa tonga de ny vetiny no iantsoko anareo fitondram-panjakana. Ny antony nandraisaky fitenenana androany de mikasika Andriamatoa ary Finina Elisoa, mpanao gazety ny Valosoa, izay niditra figadrana tamin'ny sabotsy 4 aprily. Ny zavatra lazaiko anareo de ny hoe, ao amin'ny lalam-panorenantsika izay mila tandremana tsara toy ny anak'Andriamaso, 140 sy ny 120, de manambara ny fahafahan'ny mpanao gazety. Raha managadra mpanao gazety ianareo, de manitsaka ny lalam-panorenana ary fahotana mahafaty zany. Faharoa, ao anatin'ny zon'olombelona 170 de ajaina ny mpanao gazety eran'izao tontolo izao, ary ny fanagadranareo mpanao gazety any Madagasikara, raha eniny ety andafy, de anaratsy ny tarehanareo ka tonga anareo ho mpanao didy jadona. Ary fantatrareo ngamba ny nanjo zay olona rehetra voapetaka anarana hoe mpanao didy jadona, fa ratsy ny hafarana. Koa eo ny ampitandrimako anareo, ary itakiko anareo ny amoahana haingana Andramatoa ary Finina Elisoa. Faharoa, tsy voaela nampidirina eo ihany koa Andriamatoa Rado Rafalimanana. Takiko ihany koa ny amoahana azy satria nahoana? Ny zava-misy eny tam'ora de tsy mifanahaka mihitsy amin'ny zon'olombelona. Azo ametrahana fitoriana ny fitondram-panjakana malagasy, manasesika olona ohatry ny omby ao amin'ny faritra faran'izay kely. Efa nisy fampitandremana azo amin'ny fitondrana malagasy, ary am'izao fisian'ny valanaretina izao, na aiza ny aty Frantsa aiza, de amoahana ny marary mba tsy hisiany ny riska hoe hifindra ao anatiny ao ny valanaretina. Ka noho izany, takiko ny amoahana an'ireo olo reo, satria azo ataony tsara ny mipetraka any an-tranony mihiboka. Ary nireo hafa ihany koa de mila fandraisana fanapa-kevitra manokana mba hampihena aingana ny isan'ny olona ao anatin'ny figadrana. Fa raha ao no misy valanaretina tafiditra, de tsy tambo isaina ny isan'ny maty. Manokana izao andro iainantsika izao. Noho izany, mila toe-tsaina manokana hoentina miatrika azy. Tsy ela ny lazako taminareo, ary averiko isan'andro, mila zaraina maika isa-tokantrano ny vatsy rehetra. Avy ny eny ny valandresaka nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, misy vola azo raisiny, aiza ividianana tômôbilina, aiza ividianana fanafody, ny vary sy ny tsaramaso aloha ny voalohany farafahakeliny omena ny olona miaraka amin'ny zavatra andrahoany azy. Zay aloha va azo ekena ny hoe ahiboka le olona, satria mbola tsy fantatra amin'ny fotoana. Ary maika ireo. Aoka sika hevitra
aiza raisina hoe fanaratsiana ny ahy fa marina ny joroko. Ary raha ohatra ka diso ny zavatra lazaiko, ataovy toy ny voankazo an'ala. Ny mamy atelina fa ny mangidy kosa loavy. Ny teniko ariny fa iza ny tenako. Fa averiko indray mila mitony isika ary mila mandinika lalina. Mpitondra ianareo marina zany, fa ny mpitondra re tompoko de hanompo fa tsy tompono. Mba tsy hisy malagasy na iray aiza maty am'izao aretina mahazo atsika izao. Ny tanindrazana mila rovana hatramin'ny aina farany. Ny vahoaka malagasy mila rovana hatramin'ny aina farany. Satria masina ny tanindrazana.